Salama daolo androany isika dia ndao araha iresaka ireo karazan'olombelona amin'izao fotoana izao. Tsy inona moa ny tiantsika resana amin'izany fa ireo karazan'olombelona izay afaka miaina ao anatin'ny rano ary ao anatin'ny rano ny tena androm-piainan'izy ireo. Ireo izay antsoina hoe zana-drano moa izany. Tena misy tokoa io zavatra io fa tsy angano na koa tantara foronina tsotra izao. Pamilohan'ny idirantsika lalintalina amin'izay dia manasanao hatrany hanaraka hatramin'ny farany ity vidéo ity ary azadiny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra ireny anaovantsika vidéo manaraka eo. Azadiny milaiky ny chaîne-natsika ary tsarovy hatrany miabony amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefana amin'ny sisy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Zana-drano olona afaka miaina any anaty rano. Angano ve sa tantara foronina sa zavatra tena misy? Io no zavatra matetika mipetraka ao an-tsain'ny be sy ny maro ifantaniana io rehefa maheno an'izay resaka zana-drano izay. Ao moa ireo izay mihevitra fa noho ny filalaovana ody no mahatonga ireo olona no afaka miaina ao anatin'ny rano izay hoy ny sasany. Nefa dia tsy izay ny zavatra tena misy marina. Io zana-drano io dia azo lazaina hoe karazan'olona mihitsiny, izany hoe efa karazana voajanahary mihitsy ireo olona zana-drano ireo, fa tsy noho ny filalaovana ody na koa noho ny fanaovana magia araky ny heverin'ny be sy ny maro azy. Matetika isika maheno olona maty an-drano, indrindra fa any amin'ny faritra Tamatavy ihany dia efa misy lehilahy anankiray izay paka ireo olona maty an-drano foana ny tena azo lazaina hoe talenta voajanahary ao aminy ao, ary mahavita milentika ny anaty rano izy ao anatin'ny minitra maromaro. Rehefa miverina avy any izy dia iny miaraka amin'ilay olona izay maty ao anaty rano izy miaraka mivoaka amin'ny olona io avy any anaty rano any. Na dia minitra maro aza izy any anaty rano ary efa maro ireo mihevitra fa sao dia natelin'ny rano ary iny ilay olona iny. Nefa dia velona ena soamantsara izy mivoaka avy ao fa tsy misy an'izany hoe maty zany izy. Ilay nantsontsika hoe lalaina zana-drano izay mipetraka ao Tamatavy ao. Tsy izy rera nefa n'izany fa misy maromaro izy ireo manerana ny nosy ka azo lazaina fa efa karazana mihitsy ary efa talenta voajanahary ao amin'izy ireo izay fahaizana miaina ao anaty rano izay, izany hoe misy hery miafina efa voajanahary mihitsy ao anatin'ny ireny olona ireny. Tsy ho an'i Madagasikara irery ihany nefa no ahitana an'izay karazan'olona afaka miaina ao anaty rano izay fa na any ivelany koa dia ahitana an'izany olona afaka miaina ao anaty rano izany. Ireo olona any ivelany ireo aza dia efa tsy miaina an-tanety intsony fa eny ambony rano izy ireo no manorom-ponenana ary tena afaka miaina ao anaty rano mihitsy izy ireo. Any amin'ny fariparitry ny Filipina any moa misy ireo olona izay afaka miaina ao anaty rano ireo ka hototeriko amintsika eto ny mombamomba azy ireo sy ny toerana tena misy azy ireo sy ny fombafomba amam-panaon'izy ireo. Hafakely ireto mponina antsoina hoe bajo ireto fa sokajiana ho mponina rano izy ireo fa tsy an-tanety toa antsika. Ny mampiavaka azy ireo dia hafa mihitsy ny ADN an'izy ireo fa tsy mitovy ny antsika. Manantombo ny zainina an'izy ireo. Misy ilay hoe PDE 210A afaka misitrika anaty rano, tsy miaina mandritra ny 12 minitra izy ireo. Any anaty rano no androm-piainany mandritra ny andro satria lany any anaty rano amin'ny fihazana trondro ny 7 na 8 ora isan'andro, izany hoe 700 amin'ny fiainany any anaty rano avokoa. Midina ambany rano hatramin'ny 70 metatra izy ireo ary natao hatoriana fotsiny no ilany ny tranony. Lehibe kokoa noho ny olombelona tsotra toantsika ny avokavokiny. Ny sarakatiny dia manantombo 500 amin'ny antsika. Ny asan'ny sarakatiny moa dia miaro ny sela anaty rà. Mampitombo kokoa ny oksizena anaty rà. Manantombo 700 amin'ny antsika ny oksizena an'izy ireo raha any anaty rà. Tsy manana tanety hitoerana izy ireo fa anaty rano. Eny ambony rano no manorom-ponenana izy ireo. Any amin'ny fari-dranomasin'ny Malaizia sy Filipina no tena misy azy ireo ary mifindramonina an-dranomasina foana. Efa arivo taona izay no nisiany izy reto ary mijaly izy ireo rehefa ety an-tanety tratran'ilay hoe mal de terre. Mazava araka izany fa tena maro ireo mistera ny zavaboarin'Andriamanitra ary matoa nataony izao zavatra izao dia misy antony mazava ary samby natokany ho amin'ny toerana tsirairay izay misy azy avokoa ny olombelona sy ny zavaboary rehetra.
matoa nataony ity karazan'olona izay afaka miainao anaty rano itya satria fantatry ny Andriamanitra tsara fa ny toerana izay tena misy azy ireo dia any amin'ny toerana izay tsy dia ahitana tanety loatra fa dia ranomasina foana no tena misy ka ireto olona ireto no natao hafaka fionina sy hipetraka ao anaty ranomasina izay. Porofo izao ary mazava tsara fa satria voalazany ara-tsiansa ny zavatra rehetra misy ety ambonin'ny tany dia hita any anaty ranomasina avokoa. Ohatra zao mahita elefant isika ety ambonin'ny tany dia misy koa ny antsoina hoe elephant de mer any anaty ranomasina any. Mahita ireny karazana hérisson reny isika ety ambonin'ny tany dia misy koa ny antsoina hoe hérisson de mer any ambany ranomasina any. Mahita bibilava isika aty ambonin'ny tany dia misy koa ireny karazana amalona sy ny maro hafa reny any anaty rano any. Izany hoe izay zavatra rehetra hita ety ambonin'ny tany dia misy any anaty ranomasina avokoa. Maro arak'izany ireo karazan-javatra izay miseho sy hita amin'ny zavaboary rehetra fa dia tsy azo ny siansa na izaniza azavaina izany mihitsy ary mety azo lazaina fa mety misy tontolo vaovao mihitsy any anaty ranomasina any izay ahafahany ireo karazan'olona sy ny karazan-javaboary hafa miaina sy monina any anaty ranomasina any tahaka ny ety ambonin'ny tany. Arak'izany dia tsara ihany ny mamakafaka sy manadihady ary tsara ihany koa ny mba manao découverte indraindray amin'ireo karazan-javaboary rehetra misy ambonin'ny tany mba hialana amin'ilay hoe honohono sy ny tsaho ka tsara foana ny maka porofo sy ny zava-misy tena marina amin'izay manko mba ho foana ny ahiahy sy ny tsahotsaho rehetra isan-karazany satria maro ireo karazan-javatra izay mbola tsy takatry ny saintsika zanak'olombelona amin'izao fotoana izao, indrindra fa eo amin'ny lafin'ny zavaboary sy ny maro hafa izay na dia efa miroborobo tahaka n'inona aza ny teknôlôjia sy ny maro hafa dia mbola tsy azontsika foana ny miady amin'izay tontolon'ny zavaboary zay amin'izao fotoana izao ary maro ihany koa ireo zay mbola tsy voazava ny saintsika mandraky teny androany. Ho an'izay tsy nahita sy tsy nanao fikarohany moa dia sarotra amin'ny sain'izy ireo no hino an'izao zavatra izay lazainay izao nefa raha tena mandalina sy mamakafaky ianao ary manao karazana irony fikarohana maro isan-karazany irony dia hitanao tsara fa zavatra tena misy marina ary zavatra tena mitombona izao zavatra lazainay aminao androany izao ka tsara ihany ny manadihady sy mamakafaka izay. Izany hoe tsara ihany mba manana toetsaina tia karokaroka sy tia mivelabelatra izay fa izay no mba hialana amin'ny ahiahy sy ny maro hafa. Avelako eo ny mahakasika an'iny tomboky lahy sy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ity video ity. Manasa antsika hanao commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandravona ireny hevitra rehetra anaovantsika video manaraka eo. Asa dino milike ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy tomboky lahy sy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.